mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika sareray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity efa liananay hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho anao alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Andriamanitra io mbola misaotra, mbola mankasitraka ny soa rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay izay. Misaotra tompo satria tombontsoa lehibe ny anananay anao ihany koa, izay Andriamanitra afaka antsonay amin'ny fotoana rehetra, afaka manazava anay ny fahamarinana ihany koa, afaka manoro hevitra anay ary afaka mampifaly sy mampahery anay amin'ny fotoana rehetra. Eto izay ankehitriny andray ny teninao, mangataka aminao tompo hanala an'ilay hevitra izay mampisaraka anay aminao dia mifahotanay izany. Aoka ny fahasoavanao andrakotra anay, ka ho tao aminao hafana fo amin'ny fahasafanomponao izahay, ka ahatsiaro mandrakariva fa manana tombontsoa lehibe miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao ilay mpitondra hafatra. Asaiko ianao mamaky ny Matthieu toko voalohany, ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, izay mahakasika ny fanambaran'i Isaia. Misy olona voaresaka amin'ireo andininy voalaza ao io ary misy zavatra lazainy sy ataony ao. Misy telo izy ireo ny tena voaresaka ao. Jesosy Kristy izay resahana ao amin'ny andininy voalohany, Andriamanitra iray, izay hita amin'ny andininy faharoa ary Jaona Mpanao Batisa, ilay mpitondra hafatra sy mpitory-teny izay foto-dresaka ao amin'ny andininy sisa manaraka. Resaka momba ny anjely iray izay iran'Andriamanitra eo alohan'ny Israely mba hitondra azy ireo any amin'ny tany Kaniana ihany koa, ny Exodosy toko 7:20. Ny Isaia toko 7:7 indray dia miresaka ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra ny anefitra sy ny fanamboarana lalambe ho azy. Ao Malakia ihany koa dia mikasika ny iraka iray mandeha alohan'ny tompo manamboatra ny lalany. Samy miresaka momba ny dia anankiray izy telo ireo. Misy ifandraisany betsaka amin'ny asan'ny Jaona Mpanao Batisa ny lahatsoratra ao amin'ny Isaia, sady mifantoka amin'ny lalan'ny tompo ihany koa izany. Raha ny filazantsara ny Marka dia misy dia ataon'i Jesosy tompo manamafy an'izany, dia izany ny fomba fitantarana malaky ataon'ny mpanoratra tonga eo amin'ny hazo fijaliana sy ny nahafatesany hosorina ho antsika ilay dia. Maro anefa ireo zavatra tsy maintsy mitranga mialohan'ny hatongavany amin'ny hazo fijaliana, vao miandony dia ary ho resahan'ny Marka amintsika ny mombamomba an'izany. Araka ny teny ao amin'ny Marka toko 1:2 sy 7 izay ao amin'ny testamenta taloha ihany koa, dia niantso ny vahoaka ho amin'ny fibebahana, hiala amin'ny fahotana sy hiverina amin'Andriamanitra i Jaona Mpanao Batisa. Mitafy tahaka ny Eli-paminany fahiny izy ary miresaka momba n'ilay ho avy ao aoriana izay lehibe noho izy, nilazany hoe tsy mendrika hiondrika mahany fehikapany aza ozy izy. Izany dia mampiseho ny toetra ambony omeny an'i Jesosy. Andritran'ity lesona ity moa isika dia mandinika ny filazantsara ny Marka. Asaiko ianao maky izany, Marka toko 1 no nodinitsika androany, dia mikasika an'ireo mpitondra hafatra, mikasika ny fanetretenan'ny Jaona ihany koa sy ny filazany amin'ny fiavian'i Jesosy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zaray ny amin'ny lesona nomenao anay io. Misaotra anao ihany koa izay milaza bebe kokoa ny amin'ny filazantsara ny Marka ianao. Mampianatra anay ny votoatin'izany ary koa mampiaina miaraka aminay ny zavatra rehetra misy eo mba hahafany misintona lesona amin'izany. Mampianaro izahay mba ho tia ny fahamarinana sy tia mandika ny teninao, ka ny fanahinao masina ny asa ao amin'ny tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.